Nolavy ny fanjakana tamin'ny herinandro lasa teo ny plan de mitigation ho an'ny CTM dia midika tsy fahavonona ny mpitondra hamonjy ireo mpiasa malagasy izany. Mitanila ho ny filazan'ny sendika ny fikarakarana ny tsirairay amin'ity voina ara-pahasalamana ity. Raha aminay vondron'ny mpiasa dia hoe tsy neken'ny fanjakana ny anampy ny mpiasa malagasy izay sendra ny fasairanana ary hitatsika amin'ny regny vaovao isan-karazany regny fa efa maro ny mitabataba very asa tsy mandray karama ary mahatsapa fa mitongilana ny fihatrehana ny fikarakarana satria misy ny azakazahana tonga de nahazo fanampiana misy anefa tsy mahazo an'izay ka izay zany no anerana. Maro anefa ireo orinasa tsy miankina no efa nanambara tamin'ny volana aprily fa ho sahirana amin'ny fandoavana ny karama mpiasa. Ny tsy ahatongavana amin'izay tsy fandraisan'ny mpiasa karama izay indrindra no antopisian'ny plan de mitigation. Mila fandaharana asa matotra avy amin'ny fanjakana ho hiatrany Rémy Henri Boutouty mba hanohanana ireo orinasa amin'ny sehatra tsy miankina. Maro anisa amin'ny mpiasa amin'ny orinasa dia efa nilaza fa ho sarotra ny fandoavana ny karama ny mpiasa amin'ny volana avrily io dia izay zany no na fototra ny aingana na namolavolana ilay draft. Tao anatin'izay ihany koa nahita fa ny orinasa dia mahatsapa fa mandalo fotoan-tsarotra ihany koa ka raha tsy misy ny fandaharanasa na finiavana avy amin'ny fanjakana ohatra ametraka programa mazava mba ho fiatrehana an'izay dia mety hiteraka vokadratsiny amin'ny tontolon'ny asa hito amintsika. Hatreto zany dia lahara-pahamehana ho an'ny CTM ny fitsinjovana manokana ny mpiasa malagasy ka tsy hahatonga azy ireo hivarina ny amin'ny fahantrana lalina. Samy tompona andraikitra amin'ny fanarenana izao toe-javatra izao ny telotonta, mpampiasa sy mpiasa ary ny fanjakana hoy izy. Io koa no lalana narenana ny toe-karena. Anisan'ny voadona mafy amin'ny varanaretin'io sehatra tsy miankina ny lalan'ny famokarana fa anatin'izay hoe sehatra tsy miankina izay koa ao ny mpiasa izay anisan'ny mpiara-miompinapika amin'ny sehatra tsy miankina. Ahoana nitazomana an'ireo olo ireo tsy hitsim-badika makany amin'ny fahantrano. Raha dia hatramin'ny fahantrano hatrehana dia hoe ny fitazomana an'ireo olo ireo mba hanana fidiram-bola, mba hanana asa, izay zany zavatra mamaky amin'izao fotoana izao.